resy lahatra anahy tamin'ilay Digital Lab, le formatrice niproposé an'ilay Digital Lab, efa nampanao formation anahy tany amin'ny centre de formation hafa, dia naresy lahatra anahy zany ny contenu ana formation nomeny, dia zay ny tonga dia nadeside anahy hoe za tsy maintsy mandray anjara amin'ilay Digital Lab. Nahatonga anako miparticiper amin'ilay Digital Lab satria efa ela ny te-hisehatra tamin'ny digital, fa ny formation rehetra hitako tsisy accompagnement, dia sady en plus n'izay en ligne daholo, dia Digital Lab tena namaly ny etaetako zany, dia en plus n'izay module rehetra ao anatin'ilay izy ilaiko daholo le amin'ny projetako. Ny azoko tamin'ny Digital Lab hitina zavatra tamiko kokoa, zavatra ny lalana tokony alehako tamin'ny projetako, dia feno be daholo ny zavatra ny module niproposen'ny zareo. Les formations nandrindra le Digital Lab zany feno tsara ny contenu tao anatiny, dia efa nahazo contrat moa zany tamin'ilay izy, le projet digital zany, dia efa niverina daholo ny vola laniko nandritran'ilay formation. Nahazo fahaiza-manao be dia be hoentina hiatrehana amin'ny projetako, dia nahazo namana, dia nahazo fahalalana ihany koa hoentina miaina amin'ny fiainana any andavanandro ary. Lasa mahatoky tena kokoa, dia lasa misokatra kokoa satria tsy ny digital irery no ampianarina ato, fa ny anisan'ny ampianarina koa ny développement personnel. Mahatoky tena kokoa vonona anao zavatra, dia efa mahavita zavatra. Ny torohevitra omeko angamba dia mila mianatra mihitsy, dia mila mikaroka opportunité, fa le opportunité tsy hoe hitahita ho azy fa karohana mihitsy zany. Ilaina le mikarokaroka, ilaina le hita daholo any anaty internet mety hoe ny zavatra ilaina, fa ilaina be mihitsy manao formation.